Mahakasika izay fandarana mahery sy ny manodidina zay hatrany dia hikarakara kilalao ao anatin'ny gazety sy ny télé indray ny sampana fanatanjahantena eto anivon'ny vondrona matv afika kilalao izay rahana amin'ny mpanohana ny Shoprite Madagasikara ivoaka ny andron'ny zoma ao anatin'ny gazety mahery moa ny fanontaniana sy ny pitsopitsony mahakasika izay kilalao karakarain'ny vondrona fanatanjahantena eto amin'ny matv izay isy ny fanontaniana roa karazana ao anatin'izany kilalao ataontsika izany ao aloha ny fanontaniana mahakasika ny gazety mahery sy ny fandarana mahery eto amin'ny fahitalavitra matv eo ihany koa ny fanontaniana mahakasika ny Shoprite Madagasikara ny andro ny alahady moa no ampahafantarina amintsika hoe iza no nahazo izany loka atolotry ny Shoprite Madagasikara izany meloha izay nefa dia ny alarobia tolakandro amin'ny 10 ora riva no afara fanaterana ny tapakila izay hitantsika ao anatin'ny gazety mahery ny zoma mahakasika ity lalao Shoprite mahery ity loka avy amin'ny Shoprite ho iaho teo ny atolotra amin'izany misy ny bon d'achat izay tsy ampozina ny zavatra omen'ny Shoprite manasantsika mpakafy ny fanatanjahantena manaraka ny fahitalavitra matv sy ny gazety mahery ary ilalao anatin'izany lalao Shoprite mahery izany. Hoentsika anoizana ny fotoana dia ny taranjan'olo tokana ary taranjan'olo tokana izay manana vaovao mahafinaritra tokoa satria dia vohositra tompon-daka ny Afrika amin'ny fifaninanana tifitra nature de précision sokajy vehivavy hiasina miary mahalala risoa nandritra ny fifaninanana natao tany Tunisia atetsaka ilan'izay dia tompon-daka lefitra kosa ny triplety vehivavy malagasy rehefa resiny Tunisia mpampiatrano teo amin'ny famaranana mbola noporofony malagasy indray izany tamin'ity fifaninana kontinentaly natao tany Tunisia ity fa sangany malagasy amin'ity taranja tsipoka nety be ity.